Iarabantsika fiangonana manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy. Nesika mbola hideran'Andriamanitra ary havana. Hidera azy ny amin'ny voninahiny. Hidera azy fa Andriamanitra masina izy. Dia mbola iarahantsika mamaky ny perikopantsika ao amin'ny Eksodosy. Toko faha-efatra amby roapolo ny andininy fahafolo. Eksodosy toko faha-efatra amby roapolo ny andininy fahafolo. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia nahita n'Andriamanitra ny Israely izy, ary ny teo ambanin'ny tongony dia toy ny fanganohan'ny vato safira voavotra, ary toy ny tenan'ny lanitra ny famirapirany. Ny teo ambanin'ny tongony dia toy ny fanganohan'ny vato safira voavotra, ary toy ny tenan'ny lanitra ny famirapirany. Izany eo Andriamantsika eo ry havana. Laosika mbola hidera asika. Midera anao zahay Andriamanitra, fa toy ny fanganohan'ny vato safira voavotra ny famirapiratry ny voninahitrao, toy ny tenan'ny lanitra ny famirapiratry ny voninahitrao. Tena hoe étincelant zany ny voninahitrao Andriamanitra, zany no hideranay ianao. Dia misaotra anao mampatsiahy anay amin'ny alalan'ny teninao androany hoe izay olona nanao fanekena ka mitandrina ny teny no ahitanao étincelant, ahitanao mamirapiratra eo amin'ny fiainana. Misaotra anao manaiky anao fanekena aminay ray malalo, izany no hideranay ianao. Dia taio izahay tsirairay avy, taio izahay hivelona tahaka ny olona vita fanekena aminao ka hitandrina ny teny. Dia tena hoe ahitan'ny voninahitrao mamirapiratra eo amin'ny fiainana izahay, ahitanao étincelant eo amin'ny fiainana isan'andro izahay. Izany no atakay aminao amin'izao marain'izao, fa te ahitan'ny voninahitrao izahay, te ahitan'ny tavanao izahay. Dia omarina aminay ny hira izay hiranay hoe tena mitoetra anaty fiadanana izahay, satria anehoanao ny voninahitrao isan'andro. Amen. Perikopantsika androany ihany ry havana, mbola mitarika atsika, mampatsiahy atsika fa io fanasan'ny Tompo izay raisintsika io dia mampatsiahy atsika ny lanitra. Dia mbola iarahantsika mamaky ny Marka toko faha-efatra ambin'ny folo. Marka toko faha-efatra ambin'ny folo dia eo amin'ny andininy fahadimy amby roapolo farany. manao hoe
amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho, mandra-piaviny ny andro izay hisotroko vaovao amin'izany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mbola hideran'ny tompo Fjkm ny amin'izany fahamarinana izany hoe io fanasan'ny tompo io mampatsiahy antsika ny lanitra. Dia rainay ianao Jesosy Kristy tompo, dia rainay ianao Andriamanitra rainay. Misaotra mampatsiahy anay fa io fanasan'ny tompo io dia fampatsiahivana ho anay ny lanitra. Aizahay isaky ny mandray ny mofo, isaky ny misotro ny divay dia ahatsiarovanay izany hoe any an-danitra any mbola hiara-misakafo aminao zahay. Amelomanao aty anatinay ny fanantenana ny lanitra izany. Izany no isaoranay hideranay ianao amin'izao marain'izao. Dia mbola mangataka aminao zay hoe aminay tsirairay avy reto Jesosy aoka tsy ho mpanatanteraka fomba-pivavahana tsara fotsiny zahay, fa atsiaro an'izany mandrakariva hoe isaky ny mandray ny fanasan'ny tompo zahay dia mahatsiaro ny lanitra, hoe misy izany lanitra izany ary any ianao miandry anay amin'ilay fanasana any amin'ny fanjakanao. Veloma ety anatinay isan'andro izany dia tena hoe olona ankasitrahanao zahay, tsy mpanatanteraka fomba tsara fotsiny fa tena miombinaina aminao Jesosy Kristy, tena mametraka anao olo alaharana eo amin'ny fiainanay. Izany no atakay aminao dia amarino aminay izany Jesosy. Atsiaro zahay isaky ny mandray ny mofo, isaky ny misotro ny divay, fa efa niteny taminay ianao hoe mbola misy fanasana izay hanasana ho anay any an-danitra. Amin'ny anarana Jesosy Kristy. Amen. Wanda
antsika tsirairay avy ny fiadanany. Amen. Amin'izao Alahady hitondrany ny Fjkm ny sampana fifoazana manerana ny Fjkm manambahiny isika riavana hiary hitsangansika erabaza. Eny riavana, misaotra ny tompo isika ny amin'ny fandaminana manokana nataon'ny tompo amin'izao marain'izao. Misaotra azy isika no ny fandaminan'ny Fjkm, fandaminan'ny Fjkm. Misaotra azy koa isika no ny fandaminan'ny synodam-paritany SP10 izay misy antsika. Ka nanirahany any pastera Andrianomanana miarsoa avy eo amin'ny Fjkm Ambotimita Betela hitondra ny tenin'Andriamanitra amin'izao marain'izao. Dia tena faly indrindra zay pastera mandray anao. Raha miaraba anao tahaka izao zay dia toy ny miaraba tena ihany satria anao moa zanaka Isotry Fitiavana minoko fa fantatry ny maro zany dia tahiny tompo ianao mampitandrina amin'ny fitandremana misy anao eo koa ny andraikitra makadiry birao ny SP10 anao dia tahiny tompotompo koa ianao sy ny ankonanao. Petraka ny fiangonana. Anio Alahady fa 4 ny volana Oktobra taona 2024. Alahady fa 2024 manaraka ny Trinité izay hitondrana ambavaka ny sampana fifoazana manerana ny sahany Fjkm. Ibanjina antsika ihany koa ny lohahevitra hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany. Izao dia hitsangana ny fiangonana iventy ny hira faneva ny jopily fisotrondron'ny mpitandrina miverena amin'ny fitiavanao voalohany. Nahazo famonjena fanavotany Kristy, mifoaza miverena aizarelay fonauty. Ohenon, yansonilay tompona, mibeba, zay no fiangavinizao, lay fitiavana voalohany, tena tiako iverenanao. Kusuka fizaoni fonifo, ididiko tutapera. Kusuka fizami fonifo, nididiko no tantera. Ujipingo mitujina, somnili lamiti, okanatsi mudarina, aizarela
fitiavana voalohany tena tiako hiverenanao kosokafy zany fonifo mitidiko no tanterao miverena ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso ho masina ho aminareo aniny fahasoavana sy mifiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra dia raha antsika mamaky ny salamo. Amin'ny anaran'i Jesosy, midera an'i Jehovah ary firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrapony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Alléluia. Amen. Mbola hiaraka iombom-bavaka tsika tompoko. Jehovah ray malalo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, midera, mankalaza, manome voninahitra anao izahay, fa lehibe Jehovah ka mendrika ho deraina indrindra. Misaotra anao ny amin'ny famindraponao aminay ka ahafahanay miara-miombom-bavaka eto ankehitriny. Misaotra fa ny fahasoavanao tokoa nahatoy izao anay. Velona tratra ny famonjenao izay Jesosy Kristy Tomponay io. Tianao tokoa izay ka novombinao nandritrin'ny herinandro iny, nomenao ny fanainao masina, izay mampatsiahy anay fa zanakao izahay, asan'ny tananao ary no adidinao. Indreto ary izahay miara-manandratra anao sy manome voninahitra anao, ry Andriamanitra rainay tsara indrindra. Ko manatre anay amin'izao ora sy fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Zao dia mipetraka amin'ny fiangonana fa aharitra hitsangana kosa ny tanora sy ny ankizy. Tanterantsika ny hira. Indru mizanaka
mamaky isika. Jesosy indro izahay ankizy sy tanora mba jereo tokoa mba ho feno fiainana avy aminao amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny vavaka ia. Amen. Dia mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hatrany. Dia ny fampianarana izay alaintsika dia araka tenantsika ao amin'ny Romanina toko 15 andininy 7:20. Romanina toko 15 andininy 7:20. Fahitantsika izany vakiantsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary fantatro fa raha makany aminareo aho dia momba hainy fahafenon'ny fitahian'i Kristy. Dinga averintsika hatrany anaran'i Jesosy ary fantatro fa raha makany aminareo aho dia momba hainy fahafenon'ny fitahian'i Kristy. Paoly apôstôly ry havana no niteny an'izy io. Andeha mba ataontsika eo am-bavantsika ihany koa zany rehefa andeha hamango lentsika dia ataovy antom-bavaka angatao amin'i Jesosy isan'andro. Raha mankany a Jesosy dia aoka homba ny fahafenon'ny fitahianao. Izay nangatantsika isan'andro amin'i Kristy, na ho any amin'ny namantsika isika, na ho any amin'ny fianakaviantsika isika, anazy mety hoe ho vangentsika isika dia angatao amin'ny tombo isan'andro hoe Tompo, aoka homba ny fahafenon'ny fitahiana avy aminao. Dia roa taona lasa ry havana ny toeram-panomanana mpitandrina dia nanatanteraka ny tafika masina tany atsimo nosy tany. Tany an'izay natao hoe ampany izany izahay dia natao ny fitoriana tany amin'iny toerana iny. Dia efa vita ny fitoriana dia nangataky ny mpiomana. Inona kay ny sitrakareo mba entina mbavaka ho anareo eo amin'ny fokotany izay nisan'ilay mpiantafika zany io. Dia hoy ny solo tena avy amin'izareo hoe mba hilatsahan'ny ranonorana. Fatantsika somatsara fa ny any amin'ny Tsinonosy dia mijaly amin'izany resaka hoe ranonorana zany ary efa avy ny orana any dia tsy matahaka ny aty amintsika hoe raha avy dia Antananarivo dia matetika tonga dia avy daholo isian'ny rotsakorina daholo Antananarivo manontolo. Fa ny any ohatra hoe raha avy ny orana dia fokotany kely anankiray ihany latsahan'ny orana dia ohatr'izay. Fa io tsy hoe raha nilatsaka dia faritra rehetrarehetra latsahan'ny orana avokoa. Dia nitanterahana ilay vavaka izay nangatany zareo dia lasa ny mpiomana lasa nody indro koa fa tena hoe tonga ny alina voninahitra ho an'ny tompo fa tena nilatsaka ny orana. Tena hoe fifaliana be raha ho an'ny mpiatafika izany, raha ho an'ilay olona nentina mbavaka fa tena hoe velona ilay Andriamanitra ary Andriamanitra mpihaino vavaka. Dia andeha koa tsika naizanaiza izay tany alehantsika aoka ho mpitondro fahafenon'ny fitahian'i Kristy isika amin'ny olona rehetra izay vangentsika. Mpitondra zava-tsoa himpitondra tsiron'ny tany, himpitondra fahazavana ho an'ny manodidina antsika isika. Amen. Dia tsika hiaraka hivavaka. Jesosy, ataovy tsaronay mandrakariva fa natao ho mpitondra ny fahafenon'ny fitahianao izahay ary mba ataovy tanteraka aminay ilay Romanina toko 15 andininy 7:20 hoe ary fantatro fa raha makany aminareo aho dia homba ny fahafenon'ny fitahian'i Kristy. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Iaraka hitsangana isika fiangonana hanatanteraka ny hira fangatahana ny fanahy masina. Irakize sotubu
Iaraka ivavaka sika tompoko. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra rainay eo fa tonga indray ankehitriny ny fotoana izay andrenesanay ny teninao. Koa mangataka aminao ary zahay mba ampidino aty anatinay ireny ny fanahinao masina, mba hitari-dalana ireo mpanomponao izay hamaky ny teninao, sy anolo-tsaina ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao, ary koa anazava sy anokatra indray ny masom-panahin'ireo izay iain'ny teninao. Koa dia mitenena aminay ary Tompo, fa voninko iainanao zahay mpanomponao. Amen. Iaraka amaky sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky ny Eksodosy, toko fa 420, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fa 120. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy izy tamin'i Mosesy: miakara ao amin'i Jehovah ianao sy Arona sy Nadaba sy Abio ary 70 lahy amin'ny loholon'ny Israely, ka miankohofy ny lavitra eny ianareo. Nefa Mosesy ihany no anakaiky an'i Jehovah, fa ireo tsy mba anakaiky, ary ny olona tsy hiakatra homba azy. Dia tonga Mosesy ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nataon'i Jehovah sy ny fitsipika rehetra. Ary namalindray miredona ny olona rehetra ka nanao hoe: ny teny rehetra izay nilazain'i Jehovah dia ataonay. Ary Mosesy nanoratra ny teny rehetra nataon'i Jehovah, dia ny fomaraina koa ka nanorina alitara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangambato 12 araka ny firenen'Israely 12. Ary ny zatovo amin'ny zanak'Israely ny rainy dia nitondra fanatitra dorana ireo, ka namono vadin-trombola atao Fanompoam-Pivavahana ho an'i Jehovah. Ary nalain'i Mosesy ny antsasaky ny rà ka nataony teo anaty lovia, ary ny antsasaky ny rà kosa natopony teo amin'ny alitara. Dia naka ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona. Ary hoy ny olona: izay rehetra nilazain'i Jehovah dia ataonay sy ekenay. Ary nalain'i Mosesy ny rà ka natopony tamin'ny olona, dia hoy izy: indro ny rà ny fanekena izay nataon'i Jehovah taminareo ny amin'izany teny rehetra izany. Dia niakatra Mosesy sy Arona sy Nadaba sy Abio ary 70 lahy tamin'ny loholon'ny Israely. Dia nahita n'Andriamanitry ny Israely izy, ka ny teo ambanin'ny tongony dia toy ny fanganohan'ny vato safira voavoatra, ary toy ny tenan'ny lanitra ny famirapirany. Ary tsy naninitra ny tanany tamin'ireo lehibe ny zanak'Israely izy, dia nahita n'Andriamanitra izy ireo ary nihinana sy nisotro. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsaraka ny Marka, toko fa 420, ny andininy 220 ka hatramin'ny 520. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny epistily ho an'ny Romanina, toko fa 5, ny andininy 520 ka hatramin'ny 720 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola nihinana izy, Jesosy nandray mofo, ka noho ny efa nisaotra dia novakiana ka natolony azy, ary nataony hoe: raiso, ity no tenako. Dia nandray kapoaka izy, ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy, ka dia nisotroiny izy rehetra izany. Ary hoy izy taminy: ity no rako amin'ny fanekena izay alatsaka hamonjy ny maro. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-piavian'ny andro hisotroako izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ankehitriny dia efa hakany Jerosalema aho hanompo ny olona masina. Fa efa sitrapony Makedonia sy Akaia
ny amory vola iantranany malahelo amin'ny olona masina any Jerosalema. Eny, sitrapony izany, sady pitrosa aminy izy. Fa raha anjentilisa no miombina ny zava-pana taminy, dia tokony anompo azy kosa amin'ny zavatra momba nofo izy. Ary rehefa vitako izany, ka voatolotro azy soamantsara izany vokatra izany, dia hiazo any aminareo aho raha makany Spania. Ary fantatro fa raha makany aminareo aho, dia ombany fahafenon'ny fitahin'i Kristy. Amen. Rifandai basinzanari azavareni sana enifuna yusasimarari naslichanu andesena Rifandai basino midina anafana ampaeri Sani fula zula pautana ovunze saveri. Hipetraka ny fiangonana. Ampitomora ao aminareo ny riavana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ity no andro nataon'i Jehovah ho fary sy ho ravoravo amin'izao isika. Ity no fotoana ahatsiarovany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny asan'ny fiangonana sahany ny sampana fifoazana manerana ny synôda Fjkm. Ary dia miarahaba ny mpitandrina mivady, ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga eto amin'ny fiangonana, ny birao sy ny komity eo anivon'ny sampana fifoazana, ny mpikambana rehetra ao anatin'ny sampana fifoazana eto amin'izao fitandremana Isotry Fitiavana izao riavana. Satria iraky ny sondaparitany no antony atongavana eto, dia mampita amintsika koa ny fiarabana sy ny firaren-tsoa ary ny fampahirezana avy amin'ny sondaparitany Antananarivo andrefana amin'izay asa ilofosantsika sy ny fanorantenantsika tsiraray avy mba hiorina ao amin'ny tompo amin'ny fanasany isika. Araka ny fandaminana dia toriteny ankira na toriteny ravahana hira no iarahantsika amin'ity anio ity. Miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany, ndeha hivavaka aloha isika. Andriamanitra rainay, te hiorina mafy ao amin'ny Jesosy Kristy tompo izay satria voazongozo ny zavatra samihafa, ny trangam-piainana maro ny fanoloran-tenanay ho anao, koa amin'ny alalan'izao hafatra ao izao, dia aoka hiteny mahery ao anatinay ianao, ary ampahery koa ny finoana izay efa nozarainao sy nahidinao ampimizara ao anatin'ny tsirairay. Tanteraka izany, dia ilay fanahinao masina efa nitarika hatrany ampiandohan'ny fotoana no mbola hiasa sy hanan-kery amin'ny fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Miorena ao amin'ny tompo, mibebaka manaova ny asa voalohany,
apokalipsy 4:5 izay tsy zoviana amintsika fa nitarika antsika amin'ny azakazaka mandritra ity taona 2020 ity. Mibebaka manaova ny asa voalohany. Teny izay nosoratana ho an'ny fiangonana tao Efesosy izany. Entiny Tompo miantso ny fiangonana mba hiverina amin'ny teboka voalohany nanomboany ny fiainana niaraka tamin'i Kristy. Teny entin'Andriamanitra mampiverina indray ny fiangonana izay efa lavo tamin'ny fiainan'izao tontolo izao, tratra ny fiamorana ary mila angatsiam-po. Tany amin'ny taonjato 17 tany ry havana dia nisy seranatsambo anankiray izay niangan'ny mpanjaka sy nitafika ny tariany mba hanafika. Izay seranatsambo izay rehefa nandeha ny taona, nandeha ny volana, ny andro, ny taona, dia tolotry ny tora-pasika ary ny ranomasina dia nanjary lasany amin'ny 9 kilometatra miala an'ilay seranatsambo. Tena lasa nisy elanelana 9 kilometatra ilay seranatsambo sy ny ranomasina. Tsy hoe niara tonga na niara nitotona teo amin'ilay seranatsambo ny tora-pasika, fa nandeha tsikelikely, tonga tsikelikely nientinindrika ary farany dia nampisy elanelana 9 kilometatra tamin'ilay seranatsambo sy ny ranomasina. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, torak'izany koa izay nitranga teo amin'ny fiangonana tany Efesosy ary mety mbola mitranga eo amin'ny fiainantsika ankehitriny. Maro ny fitiavana misosoka mitady hisongona ilay fitiavana voalohany eo amin'ny fiainantsika kristianina. Irika kely ary maromaro no manjary mampisy elanelanatsika amin'Andriamanitra. Irika kely ohatra ny fitiavantsika, ny fanatanjahantena tafahoatra ka anadonontsika ny fotoanantsika amin'Andriamanitra tia mpiangonana rehefa Alahady na amin'ny fotoana iantsonantsika iaona amin'Andriamanitra. Aleontsika ny fanatanjahantena, ny baolina toy izay ny baiboly. Irika kely ohatra ny fitiavana ny asa tafahoatra na ny fitiavana ny hanina tafahoatra mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, ka aleontsika ny mitady ny arotsaka androany, aleontsika ny miasa trany fa ilaozantsika ny fanompoana. Irika kely ohatra toy ny fasika indray mibatany rika amin'ny indray andro, ny fiainan'izao tontolo izao nahasintonantsika ka nahatonga antsika andao ny fahazarana tsara tamin'ny fiarahantsika tamin'i Kristy, dia tonga niaraka tamin'izao tontolo izao isika niaina ny fahazaran-dratsy efa nilaozantsika tany aloha indray. Fisotroana ny fitondran-tena tsy mety manalavitra antsika amin'Andriamanitra ka manala antsika amin'ny fitiavana voalohany izany. Irika kely ny fahita lavitra izay mora hidiran'ireo toe-tsaina, toe-po samihafa, ilay Andriamanitra tia hampitoetra ny fiadanana ao am-pontsika manjary voasolo ny fahita lavitra, manolotra antsika horonan-tsary, mampatahotra izay mahagaga fahankafizin'ny olona na dia kristianina azy izy. Ireo horonan-tsary tsy mitondra fiadanana, mampitebiteby, ireo vaovao maro izay miteraka tahotra sy tebiteby amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Manalavitra antsika amin'ny fitiavana voalohany ireny. Manary antsika any amin'izao tontolo izao izany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, fa ho lazaina indray ve, indrindra ho an'ireo tanora na ireo lazondazona
izay voatazona mafy sy voageja indrindra ao anatiny atao hoe tambajotra sosialy. Tonga toy ny torapasika manalavitra atsika amin'ilay seranana ny angatsika tamin'ny fitiavana voalohany ireny. Ka fotoana tokony iverenantsika ao amin'ny Baiboly ilomanosantsika ao amin'ny serasera tsy mahavokatsoa. Mibeba ka manaova ny asa voalohany. Taizanao ny lavo ary talohan'izany nanahoana ianao, eto no ampahatsiarovana anao, fa mahantra ianao no ny fahalavonao, eto no ampahatsiarovana anao, fa farahidina ianao, fa niverina indray tamin'izay efa nalohanao toy ny amboa ho ny soratra masina. Asehoy ankehitriny ny fahoriam-panahinao, aseho ampanetretena, mibeba ka manaova ny asa voalohany. Dia hoy ny ampifity hoe anatra voalohany. Falianao rizato ovo saki alzati nuina au fa bulla weti no tsara nayana Young people, be happy while you're still young. Do what do you want to do and follow your heart's desire. But remember that God is going to judge you for whatever you do. Manawaza fatsy, manawaza futy, manawaza tsirery zandrafa. Tsy te hanandrato zokonao ka te hiteny sy hananaza tsy tapandrimandro ifa. Ianao te notezaina tamin'ny fomba kristianina zay vanina sy ara-panahika. Nampanaovina sekoloniala ianao, korala riestika. 5 tatoato kakaova izato toetranao sy zato fetsika fa mandika dity folo tena mivary lavariko amanao zay tsy fanaoka. Korala verizany tianao fomba njila sy manao fomba jetelesaka sady misotsy tokano mifoka rongony sy sigara mitsaka sy maditra. Orzandra Orzandra mamiova Orzandra Orzandra mamibeba Orzandra Orzandra miurano Orzandra mamiberenawa. Dico sazante ambara kwetu nafa mampiek tsuchza ufa pote tonza de no res no panjai de fawe e fa un bauba uka kanem sosahat e paiga kamba woka pumpandi katasita fifa indiero de zanga senza mola satia mampirafi indirante da ulum sampanas Fjkm banana se mistuvla ifa intorka siti di fa anyan babu inji satsi sileila ifa ne caso dia ne fa le fui no sati madi fino a cele putu pe
Les filles du choral verveillent sympathie, sa fille bleu. Hosanna, Hosanna, Mami Uba. Hosanna, Hosanna, Mami Beba. Hosanna, Hosanna, Murena. Hosanna, Mami Berenawa. Azavazukla ratsmestin zandinao si tsy maintsy volana fa ianao tetekona taloha birao tsampanary zao birao mpiangonana fa hoentinareo aizy ty fiangonan'Andriamanitra novidiny fa manao tsy fanao tsy manaraka mibaikon Jesosy Kristy ka aiza very zango dia nitatra fiangonana nareo ka te balana tao ho fitiadavam-bola naovananitra n'Andriamanitra manotatsotry zao amizay ianao tefoka ery mandentana ny olona hitsanganany sy vidyreo toka lafitsy champagne cognac labera whisky orsoka Mami Uba. Orsoka Mami Beba. Orsoka Viverena Remudi. Orsoka Awami Tesoti. Mianatsi tuk favraite si andunda tapachawana na chanareu. Patafocha locha na tona lo zuknai. Awapianguna nau. Kami fanina jasi amnyaik si arena ka. Vivan rafsi miadi. Si taucha si anatrapaten fapkafsi. Vivan galabati. Valerina re pamanorakcha. Aternene lua. Manojanum mangen kempedemien fachacha. Vizestat kua. Nekam swój kieli czacza na reu de mile se łapkua. Bo mami na rana mi undzik jak kieli de wam tazakatku. Orsuka Mami Uba. Orsuka Mami Beba. Orsuka Viverena Remudi. Orsuka Awami Tesoti. Orsuka Mami Uba. Orsandra Mami Beba. Orsuka Viverena Remudi. Orsandra Awami Tesoti. Tsy ny rendrarendra n'izao tontolo izao ihany na ny fahotana mety mandavo antsika ry havana no mampisaraka antsika amin'Andriamanitra sy ny fitiavany fa eo indrindra koa ny fahasarotana samihafa sy ny fahasairanana mbola mianjady amintsika ety anivon'izao tontolo izao fa ho indrindra ny soratra masina araka ny Romanina 9:5-7 hatramin'ny 7:30 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy fahoriana va sa fahantrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sambatra araka ny voasoratra hoe fa noho ny aminao no hanamoana anay mandrakariva toy ny ondro vonoina no fijery anay kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika ary hoy ny Matthieu 5:17 Jesosy Kristy no miteny manao hoe aoka ny teninareo hoeny eny tsia fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy miorena ao amin'ny Tompo
betsaka tokoa ry havana ny fahasairanana sy ny zavatsarotra izay mamangy atsika isam-batan'olona na isa-tokantrano sy fianakaviana eny eto amin'ny firenetsika mamangy an'izao tontolo izao arak'izay ny arahantsika na fantatra fa araka ny soratra masina dia averina indray ny fanontaniana manao hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra. Iomonantsika amin'ny mpiarabelona eto amin'ity tany ity ny fahoriana sy ny fahantrana fa mianjady manokana amintsika ny fanenjehana maha-kristianina eo amin'izay ijorotsika ho vavolombelona marina amin'ny sehatra misy atsika tsiraray avy. Tompon'andraikitra eo amin'ny fiangonana isika na eo anivon'ny fiarahamonina manana anjara eo amin'ny asa aman-draharahantsika na any amin'ny sekoly izay mbola ilofosantsika amin'ny fianarana. Mety misy ny fanenjehana iaretana zavatra maro ny fijoroana ho vavolombelon'ny tompo saingy hoy ny soratra masina manao hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Aty amin'izao tontolo izao no ahitantsika fahoriana matoky ny tompo fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Eo anatrehan'ireo fahoriana samihafa izay mety mianjady amintsika ry havana ary ao anatin'izany indrindra ny fanenjehana dia tsarovy fa tsy mahasaraka ny momba antsika rehetra amin'ny fitiavan'i Kristy izany ary amin'izany rehetra izany dia manoatra no ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika koa azony mafy ny eny efa nataonao teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vavolombelona maro. Aoka ny teninareo hoeny eny tsy fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy. Hoy indray ny ampifity manao hoe hanompo anao Jesoa. Tsy izay tafika ataon'ilay Satana no ampiemotra amin'ny fanompoko anao Jesosy io. Tsy izay sakana sy ireo antsonjay Jesosy no andaozako Signaretina mandalo sy manjo Jesosy no akivika afoizako anao Jesosy io. Tsy izay fahantrana sy ny tsy fisinako no amozako anao. Jesosy niady entitra ny teniko ry Jesosy mazava ny ahirany fanapa ankevitro Jesosy anompo anao zaramiainako anompo anao Jesosy. Tsy izay fitaka nataony olona no halevona ny finoko anao Jesosy io. Tsy olangana afana ihany tompo
tompono akiviai tsy zay fotaka na osotra iry Jesonu amenatraika tsy arahako aminao tsy zay ozona sy reo ankasoparanano ampiemotra'ai Jeso niada tokanany teniko ry Jeso hanompo anao reno tanjona sy tarigetrako Jeso hanompo anao zaravelonako hanompo anao Jesu tsy zay fitsapana mahamayanye tompono ampitsokaika tsy anarahako anao tsy zay ady mampikolayanye Jesonu aresiai Jeso niada tokanany teniko ry Jeso hanompo anao reno tanjona sy tarigetrako Jeso hanompo anao zaravelonako hanompo anao Jesu na inunanzo miorena ao amin'ny tompo ny fotoritory sy mangorakoraka dia tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona hoy ny filazantsara araka ny marika toko 7:20 voavaky tao amin'ny perikopa tamin'ity anio ity manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ity norako amin'ny fanekena izay alatsaka hamonjy ny maro ity norako amin'ny fanekena izay alatsaka hamonjy ny maro miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany izany dia mampatsiahantsika fiangonana indrindra ny hahatakarantsika ny asarobidy ny fanolorantenan'i Jesoa ny nandatsahany rany teo amin'ny azo fijaliana mba hamonjenantsika ho anao indrindra no nahafatesan'ny tompo ianao no nandatsahany rany raiso izy mba hikoriana ao aminao ny rany ahatonga fiainana vaovao ho anao andraisanao ny famelan-keloka ka izoranao amin'ny fahamarinana miaraka aminy ataovy manan-kery aminao ny rany Jesosy Kristy ary hikoriana ao anatinao hanome fiainana vaovao hanadio anao hamonjy anao ho amin'ny fiainana mandrakizay misy karazana aretina sarotra sitranina ry havana ary anisan'izany no mamiadany ndra ny olona tratra izany aretina izany dia mitady ra mandrakariva ary sahirana dia sahirana tokoa mbola te anohy hiaina eto amin'izao tontolo izao
mbola te hiara iriry amin'ny fianakaviana fa mihoatra noho izany ny rahany Kristy izay atolony amin'ny filazany manao hoe ity no rako amin'ny fanekena izay alatsaka hamonjina maro dia atolony ho antsika izay mety tratry ny homamiada ny fahotana kikisany aretina areti-panahy ka andrasa ny fahafatesana mandrakizay manolotra ny rany i Jesosy Kristy mba hanadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra havelona anao mandrakizay mety ho sitrana ny homamiadana mety tsy ho sitrana saingy ny fahatokiana omeny tompo kosa ny faharatranao am-panahy ny fahafatesanao am-panahy vokatry ny fahotana dia azon'Andriamanitra sorohana tsara amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay nanolotra ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ka mampatsiahy manodidina ny fanasan'ny tompo miteny manao hoe ity no rako amin'ny fanekena izay alatsaka hamonjy ny maro mba ho anisan'ilay maro voavonjy satria mandray ny hery ny rano Kristy ana ianao raiso fiainanao indray ny fahafatesan'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia ho tsapanao zany hoe ny fotoritory sy mangorakoraka tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona misy dikany aminao ve ny rany Jesosy mamelatra ny tanako aho ho ny ampifity mangataka famonjena mamelatra ny tanako nawa mamelatra ny tanako mamelatra ny tanako mamelatra ny tanako nara miaiky fa nandiany lalanao ao ka nanjary natezitranao raiky o mifonao menatrao re ny fahotako be mba velao ny eloko amin'ny anaran'i Jesosy famila famonjena famila fijirina mifona fa nandikany didinao ao ka nanao zay nahavi nitranao raiky o mivalo mitalao re mba hamindrao fo mifonao fa tsy anindro mba eno ny fitarainako melatra ny tanako Miseja fitsapana melatra ny tanako Karana kasiana melatra ny tanako Babangi melatra ny tanako melatra ny tanako
raha iveriny anao ry Israely ho Jehova dia ho amiko no iverenanao, ary raha naisitra ny fahavetavetanao tsy eo masoko ianao dia tsy hivezivezy foana. Dia niainga izy ka nakany amin-drainy, fa raha mbola lavitra izy dia tazan-drainy, ary onena azy izy ka niazakazaka dia namiana ny voziny sady nanoroka azy. Vahoakan'Andriamanitra miverina amin'Andriamanitra, anehoan'Andriamanitra ny fitiavany ampy-loatra. Ilay zanaka Ananiasy, araka ny filazantsara Lioka 5:20 no vakiana tamintsika teo izany, niainga izy ka nakany amin-drainy, fa raha mbola lavitra izy dia tazan-drainy, ary onena azy izy ka niazakazaka dia namiana ny voziny ka nanoroka azy. Fanehoam-pitiavana lehibe avy amin'ny ray mpianakaviana ho an'ny zanaka nani, nanaditra, nandao tokantrano izany. Fa mihoatra noho izany koa ny fitiavan'Andriamanitra antsika, ilay ndraindray hita, ndraindray tsy hita, ary farany aza moa dia misoratena ho isan'ny very. Raha iverina ianao ry Israely dia ho amiko ny iverenanao, ary raha naisitra ny fahavetavetanao tsy eo masoko ianao dia tsy hivezivezy foana. Be fanahiana ry avan'ilay antsointsika hoe zanak'adala ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka 5:20. Rehefa atrotraka vokatry ny alany tao atokantrano ka nandaniny ny areny tamin'ny filandratsiny izao tontolo izao. Velom-panahiny izy
iverina any amin'ndrainy ny amin'ny hoe ho raisiny dada sady tsy ho raisiny dada. Ny alehibe ny fitiavan-drainy dia niseho miariary fa tsy niandry tonga tany an-trano akory ilay zanaka na ny fambola tery lavitra tery, dia ny rainy no tonga ny azakazaka ny tsena sy nanoroka azy. Ampy ny fitiavan-dray, fa mihoatra noho izany ampy ho anao ny fitiavan'Andriamanitra. Raha iverina ianao izy dia ho amiko ny iverenanao. Anaizotra ny fahavetavetanao, tsy hoe ho masoko ianao dia tsy hivezivezy foana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, izany isika kristianina te hiverina amin'Andriamanitra satria mahatsiaro ny fahantrana vokatry ny fahotana izay nangeja. Te hiverina amin'Andriamanitra satria nivezivezy foana tany amin'izao tontolo izao. Tsarovy fa Andriamanitra dia tiantsika taloha ny tiavantsika azy. Isika tia satria izy tiantsika taloha. Ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy azontsika refesina, ny sakany, ny lavany, ny ahavony. Tsarovy fa lehibe, midadasika, mahasehaka ny fiainanao manontolo eny an'izao tontolo izao ny fitiavan'Andriamanitra. Hoy indrindra ny antsom-pitiavan'ny tompo ao amin'ny Jaona 7:1-10, fantatsika manao hoe ny anaran'ny tompo fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ny fitiavan'Andriamanitra dia atosana ho an'izao tontolo izao, fa hiangarana izay rehetra mino ka homeny fiainana mandrakizay. Hoy ny ampy fity, ampy ny fity. Ampy uanani fitiavana noanchi amanicho panade nisanaka azarayo fuinahu Ampy mizarazara wanai zaminu manaikianao wenye ilai fititi vidinai fumenau my Sola fitia avyaminiraye amunzi mania disausiana Jesus idi ampi amafanye lukawe Fititi nampi kanana butani ana
Fitiavana urirayo nuna tuizawanai arini famindrampo naunutsi naha lanire Daina Citalani sanandru Jehovah watuluchao Izani Nu ilazana ifampi Fitiavana Wana isanandru Ni fitiavana urai Numenau tsisi fetra Ni olundretra Dina bimizara Dina bimitsinzare Uanai tsirai Fitiavana mana Iza Jesulai fitia Aviaminiraye Amundi mania Jesus ide ampi amafanye lukawe fitite nampi kanana butali ana eto ampamarana ny riavana dia fehezina izao afatr'Andriamanitra izao. Raha tonga nanalavitra ny tompo ianao no ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy, miverena amin'ny fitiavana voalohany. Raha toa nanalavitra anao any Kristy ny fizahan-toetra sy ny fahoriana ary ny fanenjehana, dia tsarovo ny tenin'ny tompo manao hoe amin'izany rehetra izany dia manoatra no ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Raha toa manantitanana amin'Andriamanitra ianao ka mibebaka marina amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka, dia hoy ny tompo, ity no rako amin'ny fanekena izay alatsaka amonjiny maro. Ataovy misy dikana aminao ny rany Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Ary raha toa mahatsiaro fahabangana eo amin'ny fiainana ianao ka toy ny mankahalanao avokoa izao tontolo izao, Jisoa kosa dia maneho ny fitiavany ampy ho anao. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Mbola hivavakitsika riavana. Ry Jesoa Kristy tomponay, eninay ny teninao teo izay miantso anay tsirairay avy hiverinao aminao Jesoa, ary indrindra hiverina amin'ilay fitiavana voalohany. Raha io misy fotoana tena hoe zahay mihitsy ny menia manasosika izay zavatra mampanilanilana aminao, ka
lasa lavitra anao izahay, ary misy fotoana izahay mihitsy no tsy tia lalanao kanefa kay ianao raha io niandra anay hatrany, niandra ny fiveriana anay, ifonany, ifonana Tompo, ifonana ireo toetra ratsy, ifonana ireo fahazaran-dratsy izay nampalahelo anao fa nay masino, iverina izahay ankehitriny, iverinao an-tranony iray izahay. Aoka ny famindram-ponao sy ny fahasoavanao Tompo no andraisanao anay tsirairay avy. Ny rahanao Jesosy Kristy Tompo araka ny tenao dia ampy amafa ny helika rehetra, izany no andrandray anay Tompo, fa tsy mendrika, tsy mendrika izahay raha ny zavatra nataonay teo anatrehanao. Mifona Jesosy, mifona aminao izahay. Dia manana izay fahotana izay bebahana eo anatrehanao izay tsirairay avy, mahafantatra ny lalana izay nandehananay izay tsirairay avy, ianao ny vavaka mangina, fifonana mangina izay ataony nay tsirairay ankehitriny. Misaotra anao Jesosy, mino izay fa mandray an'izay fifonana izay ianao. Aminaranao Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Mendrikyo fatisive Rizahai Mirazanay dia nanumpuni matikana Rahinai Rirayo zereu kadia vunzeu Bau sanakau Bau sanakau Zahay mitano rikisa Mahu sana kau Zahay mitano rikisa. Ry havana, ho antsika izay niaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo, ary ny bebaka marina tokoa mitsangana andreny teny sy mahafaly atolotry ny Tompo antsika ho famelana ny helontsika. Hoy ny Tompo aminao, satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izao efa niaino. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Izao dia izao no mamono ny fahadisoanao ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo fa voavelany elikareo no ny anaran'ny masina. Amen. Midera ny anarany. Sambatrani olona izay favelany elony sy voasarona ny fahotany. Sambatrani olona izay tsy isainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Ho antsika izay voavela heloko dia andeha ambarantsika ampahimbe maso ny finoantsika araka ny fanakemponona larana fahaefatra amin'ny anaran'ny Tompo.
manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny teniny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaikitra ny fahotany izao tontolo izao. Sy araka ny teniny Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teny nataony Natanaela hoe Rabi, ianao zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely. Sy araka ny teny nataony Samaritana hoe ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataony Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitra. Amen. Aoka hipetraka amin'ny fiangonana. Mbola hivavaka hatrantsika ry havana. Ry Jesosy Kristy Tomponay, misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao, teny izay mitondra aina tokoa. Tompo, faly tena faly izahay fa ahy tokoa moa hoe tsy misy maharomaka azy eo am-pelantananao. Ka ninona sy mety hoe mianjady amin'ny fiainanay tsirairay avy ao ianao. Ary Andriamanitra velona ny Andriamanitra izay ivavahanay. Andriamanitra tompony tompo ary tompony teny farany. Tsy izay mety hoe fisetrana mafy na fahoriana no mitondra ny fiainanay fa ianao Jesosy Kristy Tompo. Ampy ny fitianao izay Andriamanitra fa ianao mameno ny fonay ary afaka manavao anay isan'andro amin'ny alalan'ireny lalana hodiavinay ireny. Misaotra fa mitonanay hatrany ianao amin'izany atao hoe fibebahana. Irosonay any amin'ny lalana makany an-danitra Tompo. Tena fitiavana tokoa izany. Fitiavana nananaranao anay isan'andro. Fitiavana fa tsy te hanandrasy ianao Tompo fa te hanasanaka mendrika. Ary misaotra fa afaka namelatra ny tananay, nandoka izay tatanatinay rehetra izay teo anatrehanao Tompo. Ary fantatray fa nivavaka izay nasandratray dia nononao ry Jesosy Kristy Tompo. Ankasitrana ihany koa ianao Jesosy Tompo fa mijory eto anivon'izao Fjkm Isotry Fitiavana izao ny sampana fifoazana. Mivavaka izay ho an'ny mpikambana tsirairay avy hitariany ny fanahinao araka ny haben'indra fonao. Io tena mpiara-miasa kaiky aminao izy ireo Tompo, mba ho sainy iray sy vavy iray noentina nompona anao Jesosy Kristy Tompo. Aoka anjaka ao anatin'izany sampana izany Tompo ny fo feno fifamelan-keloka, feno fifanompona ary tsy feheverana ny voteny ho zavatra fa tena hoe ho feno fitiavana. Ary mba ahaizany ihany koa ny fampisarana izany fity sy finoana izay ananana izany. Ianao Jesosy Kristy Tompo anoana na ara-kevitra na ara-pitaovana eny hatramin'ny ara-bola izay mety ilaina izany sampana rehetra izany. Ny fantatray Jesosy dia irakao izy ireo ary sampanao aminao Jesosy ary tsy mahalala afa-tsy ianao izay Jesosy atateraka ireo izay vinanao any sampana io, fitaovana io ampelantaninao izy ireo fa ianao kosa ny anakinanay atateraka ny zavatra rehetra. Jesosy mba ho tateraka aminy ihany koa Jesosy ilay teninao izay nafafy maro teto. Efa eny dia eny fa izay akoatra Jesosy araka ny teninao dia fa amin'ilay ratsy. Aoka iorom-paka tateraka ao aminao izy ireo. Tsy vadibadika fa zoro hatrany makany an-danitra. Ary izahay tonga eto koa Jesosy dia manana izay hitahitanay tsirairay avy mba ianao ny vavaka mangina izay asandratray. Ny vavaka Jesosy dia ataonay amin'ny anaranao rery ihany ary sitraka indrindra mampiaraka izany vavaka izany
amin'ilay vavaka izay efa nampianarinao tamin'ny mpianatra fa izay manao hoe raha inay izay an-danitra ho masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony ny sitraponao ny dia tantaky ny an-danitra meo anay nino ny anasazanay ary mamelany elikay taky namelany izay milika taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny finahitra amin'ndraikizay amen. Zao dia tonga eo amin'ny asa vavolombelontsika ry havana ataontsika ny hira fifoazana fa 3:30 ho fandraisan-tanana sy ho fiarabana ireo mivoaka sefala sy nanolo tena. Hira fanampiny fa 3:30 ry havana. Inty ao Jesosy. Araka ny fandarana iny ampelantanantsika ry havana dia tonga eo amin'ny fotoanan'ny fiantsoana tokoa isika. Fiantsoana satria raha sitrapon'Andriamanitra dia ny iray Novambra ho avy izao no farany isin'ny fotoana itsofandrano na amoahana ireo navita tao am-pianarana sefala 2022 ary arak'izany dia isokatra indray ny taom-pianarana vaovao 2022 izao no soratra masina izay mitaonantsika mba hanolo-tena sy handalina bebe kokoa ny amin'ny fahalalana ny soratra masina ary indrindra ny fiainana izany ao anatin'ny fahalalana an'i Jesosy Kristy. Efesianina 4:1-10 sy ny manaraka amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary izy nanome ny sasany ho apôstôly ary ny sasany ho mpaminany ary ny sasany ho evanjelista ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy
mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohitry ny fahalehibiazan'ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika, ka ilangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fiendreny ahatanteraka ny hevitry ny famitana, fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana, ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Nahoana moa ny fiangonana nametraka ny antsoina hoe sehatra fanomanana laika na ny sefala. Ireo andinin-tsoratra masina izay nentina tamintsika teo no mamaritra ny anton'izany. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Ny tompony nanao ny sasany ho apôstôly, ho mpaminany, ho mpiandry, ho mpampianatra. Ary tsy hanan'izany anjara fanompoana izany isika raha tsy efa lehilahy lehibe mahatrahatra ny ohatra ny fahalehibiazan'i Kristy. Vita ny fiomananao ho mpandray tao amin'ny katekomenina, ary dia miomby databatra amin'ny tompo ianao, manompo eo anivon'ireo sampana samihafa sy fikambanana mijoro aty amin'ny fiangonana. Fa tsy tokony ho afa-po amin'izany isika ry havana, fa ny tompo dia te hametraka antsika tena ahajoro eo anatrehan'ny fiantsoana izay nataony tamintsika. Ny tompo dia tena te hanefa antsika, hampitombo antsika amin'ny fahalalana azy ao amin'ny soratra masina, mba tena ahasaitra sy ahasedra ny fampianarana hafahafa izay miriorio ary tonga mandondomba-ravarana any amintsika isika. Miofana eo anivon'ny sefala isika, tsy hanangana sekta, fa hahajoro kosa manoloan'ireo fampianarana samihafa izay tsy mifanaraka amin'ny soratra masina. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, araka ny fandamina no ivon'ny Fjkm misy antsika, dia fanompoana telo samihafa no azontsika atao rehefa navita ny fiomanana sefala isika. Karazany voalohany dia ny fiomanana eo anivon'ny sefala, fiomanana ho mpitory-teny, roa taona ny faharetan'izany. Ny faharoa dia ny fiomanana ho mpiandry, roa taona koa ny faharetan'izany. Ny fahatelo dia ny fiomanana ho katekista, 3 taona kosa ny faharetany. Raha toa navita roa taona mpitory-teny ianao, dia afaka manampy herintaona ka mahavita ny fiomanana ho katekista. Ahoana ny lalam-panompon'ireo olona vita fiofanana ireo? Raha mpitory-teny izy, dia raisin'ny fiangonana ho fanomezana avy amin'Andriamanitra, ka hafa miasa any amin'ireo sampana ary mitarika ny fiangonana amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara izay ataony. Tena mpitarika amin'ny fitoriana ny filazantsara izy. Raha katekista izy, dia afaka manampy ny fiangonana eo anivon'ny sodaparitany na manerana ny sahan'ny Fjkm, ka mahazo ny antsoina hoe katekista délégué, dia tonga mpiara-mikatroka amin'ny mpitandrina amin'ny fitantanana fiangonana anankiray. Izany ry havana no tadiavin'Andriamanitra amintsika. Raha mpiandry dia eken'Andriamanitra araka ny atom-pisiny eo anivon'ny sampana fifoazana, hitondra fanafahana amin'ny demonia, fanasitranana raha misy marary, fampaherezana raha misy ny kivy sy very fanantenana. Dia miandry antsika ireo asan'ny tompo ireo ry havana, mivelatra amin'ny manoloana antsika, tsy ny fanasany ny tompo ihany, fa ny fanompoana indrindra koa. Afaka miorina tsara ao amin'ny tompo isika rehefa mifototra koa amin'ny fanompoana izay niantsony antsika. Mpandray fanasan'ny tompo ary ianao, dia valio ny antson'Andriamanitra, mirosoa bebe kokoa, miomana mba ho tonga tompona andraikitra eo amin'ny fiangonana amin'ny fitoriana ny filazantsara, hitarika ny fiangonana amin'ny tafika masina, hamafy ny tenin'i Kristy
eo amin'ny sehatra izay tiany ametrahananao ary araka ny fandaminan'ny fiangonana. Mpandray fanasan'ny tompo ianao no antsoina hanolo-tena mba hiara-iady amin'ireo voagejany demoni, ireo manana aretina mila fanasitranana, ireo very fanantenana sy toky, dia izany no iantsoan'Andriamanitra anao iomananao ho mpiandry. Mpandray fanasan'ny tompo ianao mahita ny fahabangana be dia be eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, amin'ny tsy fisiana mpitandrina, ny fahantrany fiangonana any an-tanindrazanao angamba na any ambanivohitra, tsy mahita mpitandrina mpandray raha tsy indray mandeha isa-3 volana, dia ianao indrindra koa no antsoina hangovotra eo atoeranao mba hipitsihan'ny fanahy masina ka hanainga dia hanolo-tena hiara-mientana amin'izany asa masina sy tsara izany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, nde handresy lahatra ny tenantsika isika, tsy hipetraka fotsiny amin'izay efa ataontsika amin'izao eo amin'ny sahan'ny fiangonana, fa handroso bebe koa hatrany, ndrao tsy ahorona ka tonga hihemitra. Sekoly fa ny manana laika hiantsonanao. Raha toka iomanao mpiandry ianao araka ny fitsipiky ny fifoazana Fjkm, dia 20 taona ianao no azo mandray ny fanokanana ho mpiandry. Izany hoe raha ataony kajikajy 20 taona ianao zao dia efa afaka manolo-tena hiomana ho mpiandry, ary efa feno 20 taona dia azo tokanana soamantsara. Raha mbola 40 taona indray ianao dia miomana 4 taona zany, 5 taona, tsy maninona fa ny faharetanao no atananao ny ainao sy azonanao ny fiantsona ny antson'Andriamanitra anao. Koa dia manainga antsika ry havana, manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra dia nandratra anao izy, hampianatra anao hanolo-tena indray ny tompo amin'ity anio ity. Noko ry havana fa haitsika tsy enjery na dia tampoka amintsika aza ny hira fa 720 ataontsika ka mandritra izany ireo mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra hanolo-tena hiomana eo anivon'ny sehatra fanomanana laika, hanao sefala, hiomana ho mpitory-tena ianao, matsiaro voantso ho mpiandry ianao, ary koa matsiaro ho voantso ho katekista, dia hitsangana androsa tiany loana mandritra ny hira. 720 reko izao ry tompo izany antsonao.
dia misaotra ny tompo isika riavana malala ny amin'ny reto mpanompo-vavin'Andriamanitra maneho ny fahavononany ka namaly ny antso ny tompo mba angatana hoe hitsangana eny am-pitoerana ihany ireo efa nahavita fiomanana teo anivon'ny sefala mba mitsangana eny am-pitoerana ihany dia mampahery anareo iorina tsara ao amin'ny tompo ary havita be mihoatra n'izay vita tamin'ny lasa riavana mazoto toerana ianareo. Dia inona zany ny dikan'ilay hoe inty aho any be dia be ihany ilay nihira teo dia hovaina kely zany ny tononkira hoe ireo izy ireo misaotra ny tompo sika riavana ary manovina azy ireo vao noraisina ho mpiandry notokanana ho mpiandry homalomo ny fanokanana mpiandry teny Tambomena ary dia mangataka ny tompon'andraikitra eo anivon'ny sampana fifoazana mba hanolotra antsika ny anaran'izy ireo mialohan'ny andraisan-tanana. Ireo mpiandry vaovao vao notokanana Antanirina soa lantony aina Ramananandro Fanja Huguette Ratolo Janahary vao Entsoa Noromasina Piomana ho mpiandry Felatsoa Mialy Ravaka Rasoa Arindrina Nivoaka katekista Ravonjatovo Serge Ramilmanitra Lalamianta Nivoaka setela ho mpitoroteny Rakoto zanany Tsiriny aina dia mangataka ny Ray aman-dreny mpitandrina ho tonta handray an-tanana sy tondram-bavaka ireto mpanompon'Andriamanitra ireto. Vavaka sika riavana tsy mitsahatra ny mideranao sy mankalazanao zahay fiangonanao Andriamanitra noho ny fahasoavanao ary manamarina an'izany zahay raha mahita an'ireto mpanomponao reto mijoro manoloana ny fiangonana ianao no ny asa tao aminy ianao no namangy ny fony ka mikasika ny fanahin'izy ireo saoranay ianao zany mpamonjy eo dia mbola mametraka azy eo am-pelantananao ianao zay ny antso ianao zay maniraka ianao no ampandeha azy ireo tokoa tahaka ny mpanompo vita fanekena taminao zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Misaotra an'Andriamanitra isika riavana totosa ny fandaharam-potoana rehetra ary dia handray ny tsodrano isika eto ampamaranana ny fotoana. Raiso ary ny tsodrano raiso amin'ny finoana fahatolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandry indro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay, izy ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ane ny voninahitra mandrakizay.
amen. Petraka manao vavaka mangina ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.